dia tonga soa atao amin'ny fandarana zany forêt Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia ny momban'ny atao hoe tsikera. Inona moa ny atao hoe tsikera? Ny tsikera zany dia karazana fanakianana toe-javatra iray na olona iray na fisehoan-javatra amin'ny fiarahamonina. Izany hoe misy olona zany mitondra ny heviny momba ny fahitany toe-javatra iray. Izay angamba zany raha ohatra ka voaboasantsika ny atao hoe tsikera. Ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia tsisy afaka ilasa fa dia hoe tena tiako ny tsikeraina na hoe tiako ny tsikera. Io dia ohatran'ny hoe raha resaka sakafo zato resantsika dia ireny angivy ireny. Ataoko angamba fa tsy misy afaka hiteny hoe dia tena tiako mihitsy ny tsiron'ny angivy. Tamin'izay mbola kely moa zany dia tena hoe mihivikivin-doha mihitsy rehefa mahita any papanay mihinana ny angivy, nefa dia lany ny angivy. Rehefa teoriana zany vao mieritreritra hoe inona marina moa ny antony nihinana ny zavatra ohatran'ireny. Dia rehefa teoriana vao mahita hoe ay zavatra tena mahasalama, mandio ny aty sy ny taovam-pandevonan-kanina ny angivy. Fa tamin'izany andro zany dia tena hoe tsy misy hevitra mihitsy ny hoe andeha hinanana an'izany angivy izany. Ohatra fotsiny zany no hoentiko amin'izay toe-javatra izay. Ny tsikera zany dia eritreretin'ny zanak'olombelona zany fa zavatra ratsy ary manelingelina ny fisainana, manelingelina ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe ny fitokisantena, ny confiance en soi sy ny estime de soi ao amin'ny olona anankiray zany ny tsikera. Ary indrindrandrindra moa zany raha hoe tsikera izay atao alefa any amin'ny ilay olona zany attaque personnel zany dia manohitohina ny fitokisantena sy ny maha olombelona. Kanefa dia ny tsikera dia misy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, kanefa tsy dia azoazon'ny olombelona, tsy azoazon'ny sarambabe-bahoaka. Ny tsikera dia misy fisehony amin'ny endrika maro. Misy zany hoe ny tsikera izay alefa amin'ny olona anankiray mikasika ny zavatra nolazainy, mikasika ny fiainany, mikasika ny fietsiny. Misy ihany koa nefa ny tsikera izay atao any amin'ny endrika ivelan'ny olona iray, ny fombafombany, ny bika aman'endriny, ny fomba fiakanjony, ao anatin'ny hoe karazana tsikera daholo zany izay zavatra rehetra izay. Misy ny tsikera mahatsara ary misy ny tsikera izay mamotika. Ka izay zany no tokony ho lanjalanjaina rehefa manao ny tsikera. Ary misy ihany koa ny atao hoe resaka force na pouvoir ao anatin'izay tsikera izay. Satria hoe olona ohatry ny aisa no sahinao tsikeraina, dia olona ohatry ny aisa no tsy sahinao tsikeraina. Ohatra mametraka ohatra zao, ohatra hoe raha ny patron mampiasa anao ve, ohatra hoe iny no
inanan'ny vady aman-janakao, ny vola izay iasanao ao amin'ny orinasa iray, dia ataoko angamba fa mba isalasala ihany ianao ny andeha hitsikera azy, satria ekinona ny hainao ny vola izay raisinao ao amin'ny orinasa iray. Ohatra fotsiny zany zay no ampisehoko aminao zany hoe misy ihany koa ny karazana force sy pouvoir zany ao anatin'ny tsikera, zany hoe démonstration de force, rapport de force. Ka raha ohatra moa hoe ny olona anankiray zany efa hoe efa vonina ny hoe tsy mampaninona fa tsy maintsy teneniko ty zavatra anankiray ty, efa manana ny conviction izy ny hoe tsy mampaninona na ity no androahana ny zavatra lazaiko, ny tsikera alefako amin'ny patron. Rehefa vonina moa zany ny olona anankiray amin'izay resaka izay dia anazy zay hoe na ino kidona na ino kiatra zany dia tsy maintsy lazaiko ny zavatra ohatran'izao. Mety ngambany hoe ananany conviction fa ny filazanan'izay dia hanatsara zavatra, hanatsara koa ny fiainany, mety hanatsara ihany koa ngambany moraliny. Izany hoe ny tsikera zany raha ohatra koa ny olona anankiray izay mandefa azy dia efa vonina ny andray ny vokatry ny tsikera izay nalefany, na dia tao ara hoe ny zavatra mety hitondra azy any amin'ny lalàna sy ny tribunal, satria misy ihany koa ny lalàna. Tenako moa tsy nanao lalàna, tsy nianatra momba ny lalàna, fa misy ihany koa zany ny hoe fepetra amin'ny zavatra lazaina sy ny tsikera izay alefa. Misy fepetra izany mamey an'izay zavatra zay, indrindrandrindra zany raha vao miodikodina zany ao anatin'ny hoe vie privén'ny olona sy ny hoe resaka attaque personnel, satria misy ihany koa ny atao hoe intimidation. Efa nazavaiko teto ny atao hoe inona ny atao hoe intimidation, izany hoe fanozongozonana ny maha-olombelona ny olona anankiray zany amin'ny filazana zavatra izay mety hanosiosy ny maha-olombelona azy, izay ny atao hoe intimidation. Misy maro ny fomba fisehoan'ny intimidation, ao ihany koa ny resaka fanopahana sy ny sisa sy ny sisa. Ka mila famatorana betsaka zany io fandefasana fanakianana io, mila détermination avy amin'ny mpandefa azy, mila ny fahaizan'ny mpandefa azy ny hoe na ino kidona na ino kiatra zany dia alefako ity, fa manana conviction izy fa hanatsara zavatra anankiray ny fanakianana, na hanatsara olona, na hanatsara ihany koa an'ilay olona izay andefasana ny fanakianana, na hanatsara zavatra eo amin'ny firenena. Misy klasiny maro koa izany ny fanakianana, izany hoe ao anatin'ny tafiditra ao anatin'ny etika ny politika. Ohatra zao dia ny hoe ny opposition. Ny opposition izay no asany ny manakiana. Noho izany dia rehefa mitondra ny fanakianana izy izany eo amin'ny resaka raharaham-pirenena dia asan'izay ary tena legalina tanteraka mihitsy ny fanaovan'ny opposition ny fanakianana, satria raha ohatra ka misy ny fitondrana izay mipetraka dia manatsara zavatra betsaka ny fanakianana, satria ny objectifan'ny fitondrana dia ny hanasoavana ny fiainam-bahoaka, hanasoavana ny firenena. Ka raha ohatra ka tsy misy izay fanakianana izay, izany hoe fomba fijery hafa zany, na hoe karazana arbitre ny fanakianana, dia andeha ilibaliba fotsiny ny
mpitondra sy ny mpanao politika anao zay tiany atao, ary mety ihany koa zany hoe tsy voatery koa nefa izy hoe mandeha amin'izay hoe tsy maintsy mandeha amin'izay hoe manao zay tiany atao zay, fa hoe mety tsy tena mahita zany izy, tsy afaka tena anao ny évaluation ny zavatra ataony izy, tsy safany hoe mpilalao baolina sy ny arbitre, ny mpilalao baolina eo ambony terrain dia tsy afaka hijery izy ny tena fandehan'ny jeu hoe iza ny faute, iza nanao adso na sy ny sisa fa ny arbitre no afaka hijery an'izay. Ka izay zany ao anatin'ny asan'ny opposition zany ny mpanohitra izay hoe mitsikera izay, ka tsy misy okianina zany angamba raha ny fijeriko azy ny amin'izay, fa eo ihany koa nefa ny hoe inona zany ny etika sy ny lalàna izay mamey an'izay zavatra rehetrarehetra izay, ny amin'ny hoe inona sy inona ny zavatra tsy azo lazaina raha ohatra kosa miditra zany any amin'ny resaka hoe attaque personnelle sy vie privée ohatra, dia mety hoe amin'izay fotoana izay angamba no mety mandringa, nefa mety ihany koa hoe izay attaque izay koa nefa mety nisy ny idiran'ny lalàna ny amin'ny hoe zavatra tsy tokony ataon'ny mpitondra zany ohatra, fa ny lalàna no mahita ny hoe aiza ho aiza ny fiopefin'ny na eo amin'ny mpitondra na ny eo amin'ny mpanohitra zany. Ny lalàna no afaka hitsara amin'izay zavatra zay, satria rehefa entin'ny fomafana koa mantsy ao anatin'ilay hoe fitsikerana dia mety andehany amin'tsizy ny resaka fitsikerana, kanefa dia raha ohatra aloha zany ny fahitako ny fandehan'ny zavatra amin'izao fotoana izao zany ao Madagasikara eo amin'ny resaka hoe politika zany dia hitako ihany hoe efa misy ihany ny karazana zany fa fahalalana miteny raha amin'ny ankapobeny zany, raha ohatra ka oharina tamin'ny fitondrana teo aloha zany, efa misy ihany ny liberté d'expression, na dia misy ara ny hoe fangejagejana maro samihafa, fampidirana poja sy ny sisa, iny moa tsy dia hidirako satria ny hoe tsy fantatro ny contenu marina ny zavatra nisy, fa ny lalàna angamba no afaka tokony hijery amin'izay point de vue izay, fa ny fanoherana sy ny fitsikerana dia ilaina amin'ny fiainana, ary mila fahamatorana na amin'ny mpitsikera na amin'ny mpandray ny tsikera, satria ianao koa tokony hahafantatra ny tenanao hoe mahazaka tsikera ve ianao sa tsy, zany hoe rehefa olona ianao zany tsy mahazaka tsikera dia tsaratsara kokoa ho anao angamba zany ny tsy miditra amin'ny toerana izay afaka hitsikerana anao, indrindrandrindra zany fa ny toerana politika. Ny toerana politika dia tsy maintsy ho avy izay tsikera izay, raha tsy ngany amin'ireny hoe dictature hoe firenena misy dictature be reny angamba zany no hoe tsy hoe tena rarana mafy mihitsy zany ny fitsikerana, satria hoe manimba ny saim-bahoaka, manelingelina ny saim-bahoaka, nefa aoka ho fantatritsika fa ny any amin'ny tanàna misy ny dictature dia manao zay hafa ny mpitondra mba hanatsarany ny fiainan'ny vahoaka, izany hoe mba au moins zany izy mba misy zavatra hoe misy migadina natolotry ny vahoaka, ohatrany hoe ny fampiakarana ny farim-piainan'ny vahoaka zany, dia eo izy no afaka manakombona ny vavan'ny mpanohitra ohatra na manakombona ny vavan'ny vahoaka, ary ny vahoaka koa mety tsy dia tena hoe dia anana an'izay hoe farisihana zay hoe andeha hitsikera loatra zany, raha ohatra izy ka efa omena azy daholo ny hoe zavatra mba hoentiny miaina, mba hananany an'izany atao fiainana maha-olombelona zany, rehefa omena ho azy ny zavatra de base, ohatra ny hoe ny ankizy mandeha any an-tsekoly daholo maimaimpona, ohatra ny hoe
ny fahasalamana dia accessible amin'ny olona rehetra tsy andova-bola, ny olona mitafy tsara araky ny zay tokony ho izy ny olona mihinana tsara, ny fandriam-pahalemana misy amin'izay fotoana izay raha ohatra ka ny fitondram-panjakana amin'ny toerana iray zany matotosa an'izay zavatra zay ho an'ny vahoaka dia amin'izay izy dia mitombona ny dictature zay apetrany amin'ny hoe resaka fitsikerana zany. Fa raha ohatra kosa hoe ny vahoaka tsy misy ho raisina mihitsy zany ny fiainana amin'ny fitondrana izay apetraka ao eo dia nefa izy mbola ho tapenanao koa ny vavana amin'izay fotoana izay kosa angamba dia ataoko angamba fa hoe ratsy fipetraka ny dictature amin'izay fotoana izay ka tokony zany hoe ahita tsara koa ny fanjakana malagasy ny hoe fitondrana manao ahoana no tokony apetrany zany ao Madagasikara, satria raha vao hoe mbola tsy mipetraka zany ny rafitra, rehefa mbola tsy mipetraka ny rafitra izay arahany rehetra dia tsy isy zavatra milamina eo fa dia korotana ny olona ve mo tapenanao ny vavany rehefa tsy mihinan-kanina izy, rehefa tsisy vola miditra ao an-trano, rehefa tsisy asa, ahoana ny fomba hanapenanao ny vavany? Izay zany no zavatra tokony hojerena akaiky zany eo amin'ny resaka hoe fandanjalanjana ny hoe tsikera sy ny hoe tsikeraina, arakaraky ny hoe inona ilay zavatra tsikeraina, iza ny olona tsikeraina ary nahoana no mitsikera ny olona, ary ianao izay mipetraka amin'ny plasy ahafahana mitsikeranao dia rehefa tsy mahatady tsikeranao dia tokony tsy ho eo. Izay zany no zavatra tokony ho adiadiana tsara zany amin'izay resaka hoe tsikera eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ao an-tokantrano ohatra dia maro dia maro ny hoe ankizy izay tsy mahazaka ny tsikera avy any amin'ny ray aman-dreny tamin'ny mbola kely ohatra, arakaraky ny fomba na andefasan'ny ray aman-dreny an'ilay tsikera koa nefa fa maro dia maro ny amin'ny hoe mbola tsy matotra ny ankizy dia tsy ho faly amin'izany hoe tsikeraina zany, fa rehefa lehibe izy vao hitany hoe tena marina ny tsikeran'ny dada na ny tsikeran'ny neniaya tamin'izany andro zany, fa tena hoe izao no antony izany hoe rehefa nahitany tombontsoa zany tany aoriana tany ny fitsikerana nalefa taminy tambola kely dia amin'izay izy vao tonga saina hoe tena mety ny tsikerana ahy. Ho an'ny mpandefa tsikera koa zany dia mila manana ny atao hoe takta zany ny mpitsikera, satria rehefa tsy manana ny takta na ilay fomba fandefasana an'ilay fitsikerana zany dia mivadika zavatra hafa foana, mivadika ady, mivadika tsy fifankazahoana ary mety hifampitondra mihitsy ara zany ao anatin'ny fomafana any amin'ny tribonaly. Izany zavatra rehetra izany zany dia tokony hodinihana daholo ny amin'ny hoe resaka tsikera. Ianao izay mandray ny tsikera dia tadidio fa amin'ny fiainana tsy misy olona zato isan-jato akory dia hoe anaiky ny zavatra lazainao daholo ny olona rehetra, ho tianao daholo ny olona rehetra zay aloha zany dia tena zavatra tsy isy izay dia mila fahamatorana ny fahafantarana zavatra ohatran'izany
tsy misy olona ho tiavin'olona zato isan-jato izany hoe ny olona rehetrarehetra dia ho tia azy daholo tsisy okianina. Mety misy tsy miteny angambany, mety hoe misy tsy miteny hoe tsy tianao izy fa tsy miteny, fa tsy misy zany olona hoe zato isan-jato dia kasitraka azy, fa ny hoe ny fahamatorana amin'ny fiainana dia ny hoe ny olona izay makasitraka anao no jerevanao fa tsy ny olona izay makahalanao. Nefa tokony ihany koa ianao hieritreritra hoe inona no antony tsy tiavan'ny olona anao, ary tokony hieritreritra koa ianao rehefa maromaro zany ilay olona tsy tianao hoe inona ny antony. Ianao ihany no manadiady amin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Zany hoe ny fandinihan-tena zany dia zava-dehibe dia zava-dehibe amin'ny atao hoe tsikera, fandraisana ny tsikera, satria io dia zavatra ohatrin'ny zavatra mangidy rehetrarehetra. Tsy misy olombelona afaka hiteny fa dia tiako mihinana n'ity zavatra mangidy ity, fa hoe arakarak'ilay hoe inona nefa ilay zavatra hoentin'ilay fisotroanao an'ilay mangidy. Arakarak'izay raha hitanao fa hahatsara ny fahasalamanao dia horaisinao na dia mangidy ary. Misy kosa nefa karazan'olona rehefa zavatra tsy tiany ampidiriny ny vavany, zany hoe tsy tiany ny tsirony dia tsy tafiditra ny vavany. Io zany dia ilay karazan'olona tena hoe tsy mahazaka tsikera mihitsy zany amin'ny fiainany. Na tsara na ratsy azy ny tsikera dia tsy te alalan'izany izy. Ka amin'izay fotoana izay ny idiran'ilay hoe fahamatorana, ny hoe tsy tokony ianao zany hipetraka amin'ny toerana izay afaka hitsikerananao. Izay angamba no azoko lazaina mikasika ny tsikera. Fa indrindrandrindra dia ianao no tokony anao ny fitsikerana ny tenanao voalohany indrindra aloha amin'ny fiainana. Ianao no tokony andin-tena amin'ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanao, ny toetranao. Tsy misy akory ny hoe ary fomba zato isan-jato ny olombelona eto ambonin'ny tany, misy okianina daholo. Ka izay no tokony hoe ampisy ny fahamatorana zany amin'ilay hoe fandraisana ny tsikera. Satria raha ohatra olona zatra, efa zatra mandini-tena, efa zatra mandinika amin'ny fosiny saina tsy miankatra ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiarahamonina, dia moramora ho azy ny andray ny atao hoe tsikera. Ary misy karazan'olona izay tena matotra dia matotra manoloana ny tsikera, satria reny karazan'olona reny dia ilay olona efa namolavola ny personnaliteny tamin'ny fiainana. Ka indraindray ianao mahita olona mandeha ny tsikera mamaivay any aminy, dia tena misy karazan'olona tena hoe tsy mihotona mihitsy ny tarehiny sy ny endriny fa miaino anao izy, tsy tezitra izy. Ianao ihany rehefa avy eo no mieritreritra hoe mety ve iny zavatra nolazaiko iny. Ianao ihany rehefa avy eo no mamerina rehefa avy eo hoe ohatrany tsy mety tokoa iny ny zavatra nolazaiko teo iny. Dia ianao ihany no andeha hialatsiny any amin'ilay olona raha ohatra ka hitanao fa misy zavatra tsy nety ny zavatra nolazainao azy. Zay zao dia endrikana fahamatorana iray izay lazaiko anareo hoe ny karazan'olona ohatran'izany dia ilay olona ataontsika hoe vitsy dia vitsy amin'ny fiarahamonina, ary dia ireny olona ireny ilay mateo tia eo anivon'ny fiarahamonina, satria ainy ny mandanjalanja ny atao hoe émotion, satria io zany dia resaka fahafehezana ny émotion no entina miatrika ny tsikera. Ary
rehefa olona mafehy an'izay émotion zay a sarotra dia sarotra ny analana ho azy amina toerana anankiray na ny anozongozonanao ny personnalité na ny anozongozonanao azy amin'ny fiainana satria rehefa hainy ny mamey ny émotion dia izy no ataontsika hoe mpanjakan'ny fiarahamonina zany no mampatanjaka n'ireny aziatika reny izay fahaizana mifehy ny émotion izay aiza ho aizintsika malagasy amin'izay resak'izay tsetsatsetsat tsy aritra ihany ny ahy fa teny atsipy any amin'ny manam-panahy izany ny zavatra rehetrarehetra izany trafika ianao ve mahery ambava homana ampomeeritreritra dia manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa anatsara ny fiainanao veloma tompoko.